vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagagana vahaony olo vahaony olo nandeha tantety sy mba miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'ity fotoana mahafinaritra ity pasteur Iandry Rajonasoa miaraka amin'ny pasteur Odon Andrena tena indray no tafaraka amintsika amin'ny alalan'ity fandaran'ity anio izany miaraba pasteur manona fiantaranto pasteur Iandry Rajonasoa tahiny tompontsika manaraka ny fandarana namana iva moa no miaraka amintsika eto zany ao anatin'ny lafiny ara-teknika pasteur Iandry ivavaka ny tenako alohan'ny anomboana fandarana pasteur dia amitina zay efa voaresakatsika farany tamin'ny atin'ny fandarana farany zany mahatonga ny olona miverin-dalana izany pasteur ivavaka isika raha eo makasitraka fihinanao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny fahafahana izara indray ny amin'ny afatrao androany mangataka anao zay mba hovanginao ny fanahin'ny olona rehetra na avaiza na vaiza na iza amin'ny alalan'ny teninao androany inona setanena fa dia ho voaro ao anatin'ny fiverenan-dalana ny olona zay miaino ary ho tonga olona mafana fo araka ny sitraponao olona marina mahitsy araka izay efa nambaranao amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ny mpiaino rehetra amin'ny anaran'ny tompo amen. Eny ary hery raha lasana bavy fifaliana ho anay no tafaraka aminao ao anatin'ny 30 minitra eo no fotoana afahantsika miaraka eto izany noho ny amin'ny fotoana maro samihafa sy ny fandarana zay mbola misy aorina n'ity fandarana ity amitina kely ny resakitsika tamin'ny farany teo pasteur momba ny Gehazy dia tsy hafa fa lehilan'Andriamanitra zay tena hoe printemps kely pasteur mihitsy zany pasteur mpiara-miasa mpifanao pasteur mpiara-miasa amin'ny Elisa io lehilahy io dia tratrana velam-pandriky ny fahavalo fitiavam-bola fitiavan-karena fitiavana karazana hoe lainga sy ny fitaka ihany koa satria rehefa tonga teo anoloany Elisa i namana dia no laviny Elisa ny fanomezana zay efa natolotry namana satria mbola tsy mbola fotoana fandraisana n'lay fanomezana tamin'ny vanim-taona io de vokatrizay de tonga tao anatin'ny Gehazy ny fitsiriritana lay hoe iny de navelan'lay tompoko nandeha fotsiny nefa de fanomezana efa nomena iny de niazakazaka Gehazy nanatratra ny namana de namorona lainga namorona fitaka namorona karazana resaka fetsifetsena resaka tsy misy kory no nataony Gehazy teo anatrian'ny namana izany lazay ny fa misy zanaky ny mpaminany roalahy mila fitafiana sy mila ny zavatra natolotra ao fa mivahiny ao zavatra tsy nisy anefa zany rehetrarehetra zany pasteur ary teo no nananaratsika ny mpino manao hoe misy mpanompon'Andriamanitra ndraindray tena efa zatra mpandainga zatra mikaroka zavatra mba andaingana mba azahoana zavatsoa na tombotsoa avy amin'ny mpino avy amin'ny kristianina zay eo aminy ary nananaratsika ny mpino sy ny pasteur rehetra moa hoe aza miditra am'izany lalana zany satria ny fiafarany Gehazy pasteur dia boka ary le aretin'ny namana rehetra no mifindra tao aminy ary tsy izy ihany fa hatramin'ny tarana Gehazy de lazain'ny baiboly fa niatra tamin'ny taranany zay abokana izay teo no nanitsitsika ihany koa pasteur ny tompony andraikitra arabola ao anivon'ny fiangonana mba ahitsy mba atahotra an'Andriamanitra tsara mba atahotra n'lay tompony fahefana satria io tsy fahitsiana arabola io no nahatonga ihany koa ny izy ty anakay Jodasy tena hoe lasa namadika an' Jesosy lasa ratsy fiafara
boraka ankibony tena hoe ratsy fiafahatanteraka inona vokatry inona indray izy io ianao vokatry ny fialonana ny le vola kely teldeny telonjato alahelom-bola tamin'ny nanaovan'ny Maria an'ilay menaka manitra tamin'ny tombontsony tompo izay no famitinana ny fandarantsika farany pasteur Odondra tenaina inoko sa tenaiko fa nahazo fampianarana tsara daholo na ny komity mpitatana arabola mba ahitsy amin'ny fitantanana arabola mba na tsy ny mpanompon'Andriamanitra na ny pasteur na ny mpanompon'Andriamanitra mba tsy olakolaka na hanao ady kafetsena tahaka ny giazy ka andainga lasa morona lainga sy fisolokiana ao anatin'ilay tontolo arabola satria dia niteraka ny fiafaran'ireo zavatra nresantsika ireo de niteraka fafambaraka fampitena mahatsiravina daholo pasteur na igiazy sy ny taranany na ijodasy sy ny fiafarany zany de nampalahelo ny fiafarany pasteur tapiko zay famitinana fa midika zava-baovao ndray tsika iresaka ndray tsika pasteur androany mahakasika ny mpino satria raha voakasikasika ny mpanompon'Andriamanitra de misy koa atao anatin'ny baiboly ato tena hoe mpino mihitsy tena le ohatry ny ahoana indray ny fisehoan'izay any amina mpino eny mety hoe mahakasika an'le olona daholo zavatra resantsika eto fa asan'ny apôstôly toko 5 no andraisantsika lesona indray ary androany pasteur eo amin'ny andininy voalohany de ovakiko hatrany amin'ny andininy fa 12 angambany izy zay pasteur andiny fa 12 toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Ananiasy sy Safira mpino tao amin'ny fiangonan'ny apôstôly izy mivady reto raha somary azavaiko kely tamin'izany vanim-potoana zany nefa pasteur tena nitsoka mahery vaika mihitsy ny rivotry ny fifoazam-pana ary tena ny faminaniana zany tena hoe précis tena faritra tsisy azo iviliviliana sy olakolana mihitsy zany raha le zava-nisy tamin'ny fotoanandro toy izao raha mivaky ny teny aloha de mitoy fanazavantsika efa avy eo naran'i Jesosy ny andininy voalohany fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny ny varotra tany ka nanafena no azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany de nety ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly aroa Petera ry Ananiasy nahoana Satana no nameny ny fonao andainga amin'ny fanamasina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany fony tsy namiditsy anao ihany va izy ary rehefa namiditsy anaovanao tsy anao anaovanao zay sitraponao koa va nahoana no sainy zany tao amponao ianao tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra ary Ananiasy no nanre izany teny zany de niakarapoka ka afaka ny ainy de raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany ary nitsangana ny zatovy de nofonosy ny faty ka netiny voaka de naleviny fa rehefa afaka tokony ora telo de niditra koa ny vavy nefa tsy fatan'izay efa nanjo teo aroa Petera tamin'ny taniny lazao amiko izany ihany va ny vola vidiny taninareo de hoy izy eny izany ihany ary hoy Petera taminy nahoana ianareo no nyray tetika hakafana ny fanahin'ny tompo indreo ambaravarana ny tongotro zay nandevina ny vadinao ary hitondranao ivoaka koa izy diny ny 10 de niakarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy ary raha niditra ny zatovo de hita ny fa maty ary nety mivoaka ka naleviny teo anilan'ny la farany 10 de raiky tahotra ny drindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany tantara somary mampivarahotsana kely ihany pasteur ary azo lazaina hoe tsy zavatra kisangisangy ny zavatra nitranga teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity inona moa zany zao le zavatra tena tanjona pasteur miresaky tsika an'ireo antony 7 mahatonga fiverenan-dalana de omena le antony 7 tsy haiko na efa ny miteboka fafiry am'le antony 7 moa zany zao tsika pasteur fa de mandeha ihany tsika aloha zany ao anatin'ny fanazava-kevitra fa ny ao amponay sy ny tanjona ao anatin'ilay fandarana ry havana malala ry mpijery ny fandana sy mpanaraka amin'ny onjam-peo de tsotra ny atonga anao tsy ho latsaka amin'ny fiverenan-dalana mandrak'izay
ary ny atonga anao ahita fahasoavana fahombiazana amin'ny fanarana dia any jesosy Ananias Safira ny resaka paster eto ary zavatra ohatrany hoe raha jerena de ohatrany hoe zany kosa ve de tokony hafaty an'retolo reto ry paster fa de efa mbo tsy rariny mihitsy kosa zany andro Petery zany fa inona le zavatra mitranga ny varotra tany izy mivady reto zay zany le tantara tsika malagasy moa tia tantara de mba ezahana mihitsy le izy mba le tantara iampitany any aminao mihitsy ny tena azavaina eto mivarotra tany izy mivady de rehefa mivarotra tany izy mivady de zao no mifanarana izy mivady hoe ty rehetrarehetra ty ve ho alefa fa ndao mba analana ho apahany ho atsika anasoavana ny tokantranontsika zany zavatra zany anefa pastera de tena niteraka zava-doza tamin'izy mivady satria le volana fenina fa rehefa tohizana le tenin'Andriamanitra eo ambany eo de namoiny ainy any Aniasy ary namoiny ainy ihany ko Safira rehefa nandinika ty tenin'Andriamanitra ty pasteur tamin'ny alina inona kosa ho a Jesosy zao mba fahotana izy mivady am'izany maninona kosa de tonga de niakarapoka le olona nefa izy nge mba te hiara-iasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary misy olona pasteur tena ohatran'izany mihitsy misy olona nge tena tia asan'Andriamanitra de tena mba mitondra ny apahany zay mba tia ny arahana miasa amin'Andriamanitra ohatra zany zao renim-pianakaviana anankiray mialohan'ny anohizako tsara n'lay fanazavana pasteur de hiara-iasa zany izy ao am'le fiangonana misy azy de asana misy fanadiadiana angamba ny ve any am'le mpanompon'Andriamanitra any am'le foibe any fa miteny le anabavy hoe rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra ve mo paster de tsy maintsy tenenina daholo ny zavatra nataonao tany ambadika ohatra hoe nivarotra tany a de 100 millions vidin'le tany ohatra hoe 200 millions na 300 millions de ampahafantarina amin'ny atsipriany ohatra zany ve sa ve hoe rehefa mba miara-miasa fotsiny ianao a de mba sekreako ny akoatran'izay tsy de tiako lazaina loatra apabe maso fa tia no mba omeko amin'ny fiara-miasa za moa nanazava-tsara tamin'le anabavy ataovy mihitsy ho azy ao am-ponao ary tsy voatery ho resana daholo ny totalim-bidiny rehetrarehetra rehefa mba tianao atao confidentiel nataonao mba secret manokana fa de hoe ito zany niaranao miasa amin'Andriamanitra de aterinao le izy ary raha manao fijonavavolombelona ianao de tsy voatery teneninao le montant le vola hoe 100 milliards moa zany no nivarotako tany tsara raha iteny ianao tsy olana nge zany fa ny olona am'izao koa zany paster hita ihany hoe somary tsy de mahay miaino zavatra resaka ohatran'izay zany de za moa niteny tamin'izay tenao amponao atao de ataovy mazava eo anatren'Andriamanitra zay raha ny am'le alabavy fa eto zany paster rehefa vavaka tena nangataka tamin'ny fanamasina inona ny tena olana izy mivady reto de le olana paster verina am'le omaly le laingy le laingy izy nge raha tsy namidy nge le tany andro zareo ary nanamidy ara le izy a de niarahana nampandroso ny fanjakan'Andriamanitra tao ary ny fampizarandro zareo tao zany ny fanohanana sy ny fanampiana tao satria tam'izany tena hoe tia misy olona sahirana de nampiana mihitsy hoe ty ary a ho fanampiana ho anao ohatran'ireny fanampiana ny Tomasiny reny moa zany paster satria be dehibe ny trabona any be dehibe ny olona sahirana any na ny akanjo na hanina hoanina tsy misy de tena hoe fanampiana de ohatra zany mihitsy ny nampandrosona ny fiangonan'ny apôstôly fa tia misy zavatra anankiray na mangin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra paster ao aloha kely ao zany de ho an'ireo le olona niara-niasa tamin'Andriamanitra zany ary ao tsara fanazavana ho an'ireo olona niara-niasa tamin'Andriamanitra de fanao zany rehefa avy mivarotra tany na mivarotra sana mivarotra trano no mitondra n'le totaly ny bidin'le izy mihitsy zany tam'izany satria tena hoe nafoy be ny olona tena tao ampon'ny olona mihitsy ny ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra de raha nivarotra trano a zany na mivarotra tany de lasa tonga de mitondra ny vidin'ny ray manontolo eo amin'ny apôstôly de misy fanontanian'ny apôstôly eo reo daholo ve le vidin'ny zavatra lafo de mamaly zany le olona hoe reo daholy no vidin'ny zavatra namidinay de anisan'zany zao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ao any amin'ny andininy fenina amin'ny telopolo izay raha tsy diso paster misy lehilahy anankiray atsony hoe Josefa avy any Kiprosy io zany natson'ny apôstôly hoe Barnabasy ny anarany
levita izy io avy any kiprosy de io ndray zany nivarotra sa de nanatitra ny vola vidan'le saray manontolo teo amin'ny tongotry ny apôstôly fa ny olana izy mivady reto ry pasteur de zao satria le nanao teo aloha zany ohatrany hoe voaresaka ve ny anarany ohatran'ry josefa zao na barnabasy voaresaka mazava mihitsy hoe tena navita be tamin'ny asan'ny tompo teo amin'ny tongotry ny apôstôly de mba teo hita koa zany izy mivady nisy karazana fitiavam-boninahitra aloha zany tao sy fitiavana dera fitiavana dokadoka laza teateatanana ary betsaka mipinotratranyio paster tena hoe manao zavatra de milamila somary teateatanana kely zay de mila dokadoka kely de tena indrindra hoe ny ray aman-dreny ara-panana no mandokadoka ay indrindra mahazonazo kely metrana tana manokana mihitsy ianao rnaa de misy taitra ny reny zany ary ambadika ary de izy mivady reto ny anisan'ny taitra am'izay tsy le asan'andriamanitra ny tena tao ampony ny ampandroso azy tsy le voninahitr'andriamanitra hoe tena mila fanahin'olona be de be hovonjena ka amindao ateritsika ny vidiny tamitsika le izy nefany a izy mivady koa mba manana an'le nietretiny hoe io rehetrarehetra io very madama de ho aterina any taony ohatra ny tena anao mba ametrahana pahany kosa fa manjary lasa matyantoka be aleo mitsinjo vondy andromerika ny ankonana koa ty mbola ho karakaray ka tsy ratsy angely ianao mijery ny ankonanao fa le tena olana zany paster le fitiavana dera eo le fitiavana dokadoka eo le sitraka am'le mpanompon'andriamanitra koa eo ny lainga koa nanaraka teny satria rehefa nantaniny petera nge nantaniny petera satria efa vita zany le resaka tariambadika ary de famepetra tsara fa mepetra tsara hoe tandremoka mbolisa satria mivavanao ry madama ny ray saina sy ny ray hevitra tamina zavatra ratsy le izy ndray raha zavaina pasteur hoe ty no tenentsika any de tenentsika mihitsy hoe reo tsy hoe reo daholy azafady fa io ny apahany foinay hoentina ho an'ny asan'andriamanitra fa mba nisy mba navelanay kely misy navelanay kely ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana za paster mihiny fa tsy maty izy mivady fa le fitiavana dokadoka etsy an-daniny le lainga etsy an-daniny nefa ny fiangonana ao anatin'ny tena fiasan'ny fifoazam-pana sy ny herin'andriamanitra mahery vaika ny afarany le fitaka sy le afetsifetsena kely fitiavatena kely no hitan'ny fanamasina ary ny voaresaka teo de hoe tsy nandainga tsy nandainga tamin'ny olonareo ry ananiasy sy ry safira fa tamin'ny fanamasina de teny mazavy petera ozy izy mantsy any ananiasy eo amin'ny andininy fatelo hoe ry ananiasy nahoany satana ny namen'ny fonao andainga amin'ny fanamasina ka anafina ny vola sasa mividiny tany tao arinan'iny ny akarapoka izy te maty satria fahafatesana no tambon'io tapaster paster ihany de mano ihany ary efa aveo arak'izay apetraka misaotra ny tompotsika paster miditra ao anatin'izay lalindalina kokotsika satria zava-panangeza be mihitsy zay tantarany ananiasy safira zay niteraka zava-doza tamin'ireo mpanompon'andriamanitra ireo olo reo ny paster tena pino tena mpanompon'andriamanitra ary azoko antoka fa anisan'le mba nandray mibatisan'ny fanamasina koa reo nahazo ny hery lehibe satria raha mandinitsika any amin'ny toko fa efatra angamba izy iny paster dia tamin'ny hery lehibe mihitsy nytorony filazany tsara tam'izany jesosy tam'maty zany hoe tena mpanompon'andriamanitra ny hoeverina fa mba pilie mpanompon'andriamanitra ny hoeverina fa mpiara-miasa akaiky amin'ny fampandrosona ny asa mihitsy izy mivady reto fa izay toetra izay paster de anisan'ny namitaka ny fony azonao namitaka ny fony izy hoy ny baiboly mana hoe fa aoko mpakatony tena ao fa tsopeny fotsiny ihany ka mitaka ny tenanareo de hitanareo fa le zavatra rehetra zay nampianarina an'ireo mpanompon'andriamanitra reo zany de lasa zavatra nenony fotsiny fa tsy tena nampiariny le izy satria raha mahititsika paster ny toko fa efatra andininy ary amin'ny faharoa amby telopolo ngamba raha tsy diso de laza mihitsy ny baiboly paster tam'izay vamitony zay manao hoe tamin'ny ary nyray fosy saina ozy izy fa na ny olona
de tsisy nanonona ny Fananano azy. fananano azy fa de nolay Niombonana daholo ny zavatra rehetra. kasiky ny fanamasinama de nombonana daholy ny zavatra rehetra. Niala mihitsy Azonao amin'ny fitiavan-tena, niala tena mifampitsindry. zay indrindra le izy pasteur Audon-Tena niala amin'ny fitiavan-tena, niala amin'ny fitiavan-kely, niala daholo ny fibebona sy ny rehetra satria na andrakotona andrabe de nitambarina tao daholo ary niombonana. tsisy hoe omena laza manokana na dira manokana fa de zay zany le tanjo amin'ny fanamasina io zavatra io pasteur de tena toromarika avy any amin'ny fanamasina io toromarika avy amin'Andriamanitra io hoe tena iombonana le zavatra fa rehefa tsy nahay ny aino an'Andriamanitra izy mivady reo pasteur de jerevy tsara ny zavatra nitrango fa navily ny devoly ny fony izy ireo ho any amin'ny fitiavam-bola fitiava-kely jerenao tsara pasteur fa io zavatra kely na priminy io ane tsy avita azy ahoana akory na tsy maty ary izy mivady Zay. azonao le izy na de ataontsika hoe velona ihany izy mivady taorinan'io raha ohatra ka de tsy nahavita hitondra azo aiza moa io kely io azonao fa efa tafalatsaka loatra tao am-pony izy ireo le fanahy fampiviliana na le fanahy fiverenan-dalana tany amin'olo le fitiavam-bola de logika be zany lasa nania moa zany lasa tonga de nivily tany amina toe-tsaina hoe andao andaingy andao amitaka ndao tsika iraisaina amy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iraisaina amy zava-dratsy pasteur Audon-Tena ao anivon'ny tokantrano ao raha vao ny mpivady no miraisaina amy zavatra ratsy de tsisy tokantrano vanao fo potika tokantrano io zay ary tadio fa raha vao manomboka misy zavatra tsy mety ataon'ny vadinao ka tsahanao no miteny azy de ho potika hoy ny ten'Andriamanitra pasteur de milaza trany koa hoe anaka atao amin'ny mpanoto ianao de aza manaiky azonao raha ohatra ka fantatrao fa efa tsy mety le ataon'ny vadinao nefa ianao tsy mijoro am'le lazain'Andriamanitra de miraitsy kombokombo ihany zany miara-potika eo ihany zany pasteur Audon-Tena ary ny tsy zavatra tsy mety ataon'ny vadinao de azonao ananarana azy mba anavotana Andriamanitra ny tokantrano sy ankonana io fa misy tokantrano pasteur ao anivon'ny tokantrano misy tsy maintsy misy ady moa ny tokantrano misy kazana fifamarina kely efitra tsy mitovy sy ny rehetra fa zao rehefa any am'le sitrapon'Andriamanitra kosa nefa pasteur azonao iny zany tsy azo andeferana iny pasteur Audon-Tena ary zay indrindra no anisan'ny ampianaritsika ny olona manao hoe fadio tandremo ny mampitovy hevitra amy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fadio ary mitandrema amin'ny hevitra zay tsy araka ny tenin'Andriamanitra azonao misy olona manko zao mety mpivady de ndray mpivavaka ndray tsy mpivavaka de miteny le olona manao hoe ndany ividian'ny consomme kely de asina verset fotsiny manao hoe lamony lohany vavy de mila manaiky ny lahy de mba fantatrao ve ny efe an'zany zavatra zany raha manaiky an'zany ianao mitarika ny ankonanao sy ny vady aman-janakao makany amin'ny fahaverezana sy fahampiteny ianao logika be tsy ho tafavoaka mihitsy anao satria ny sitrapon'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra foana tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ny tenin'Andriamanitra pasteur Audon-Tena raha iverenako ny tantarany Ananias Safira pasteur raha nanana hevitra somary hafahafa i Safira azonao afaka nanitsy Ananias hoe tsy mety zany rsery tsy zany le fanarahana teo anatrian'ny tompo ny tenin'Andriamanitra de nilaza hoe iombonana daholo ny zavatra rehetra na hoantsika nanao hevitra taingina ohatra zany so de anarin'ny tompo am'zany tsika fa zao nanaraka be fahatany koa Ananias azao fandresy lahatra tena hoe tena sitranay vody andro merika sitranay mba avitra ny ana mba ividiantsika an'zao mba pasteur Audon-Tena aratoka Ananias indray natsaka atao anatin'le fandrika azonao afaka nanitsy indray Safira hoe ory Ananiasy mba matahoran'Andriamanitra ianao fa tsy mety ene zao fa ahoantsika fa zao izy mivady de nyray kombina mihitsy tena récomplice mihitsy am'le zavatra tsy mety pasteur Audon-Tena ary zany na tonga n'lay fahafatesana mihitsy fa tsy hoe fiverenan-dalana azonao le zany tsy fiverenan-dalana itsony fa fahafatesana mihitsy no nitranga taminy ratsy indrindra pasteur hoe
ary zany paster ny zava-doza am'y zava-mitonyzao mana hoe ianao mpanompon'andriamanitra ianao mpino kristianina tompona ny raikitra eto anivon'ny fiangonana de tena nareo samy mpiara-miasa ao am-piangonanao nareo samy pasteur na nareo samy vadina pasteur de miray kombinina amy zavatra tsy mety na nareo samy komity mpitatam-bola ao miraisainy zavatra tsy mety zava-doza amin'ny ateraky zany pasteur ary miteraka fahafatesana le izy pasteur tsy hoe fiverenadana tsony nazo an'izy mivady fa fahafatesana teony eo fahafatesana teony eo zava-doza zany pasteur ka rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny olona na ataon'ny mpanompon'andriamanitra eo ny anao samy manitsy sahi manitsy mba ahafahan'le tanan'andriamanitra hipetraka ahafahan'le tanan'andriamanitra omban'io rahalahnao sy anabavinao io ary na tsy hainao anao ary izy mba afaka am'rany ianao farafaratsy ny pasteur odondre tenainy mba tsy ho adinina aminao ny rany zay mihitsy pasteur le izy nge pasteur raha am'le vanim-potoana ankehitriny mety tsy ho faty eo ny eo le olona fa amin'in'le firaisatsaina amy raha tsy mpivady iny na mpiara-miasa na komity miara-pitatana eo zany de tafiditra ny fanahy fahafatesana le fanahy fahafatesana am'izay mamono an'le lafim-piainan'le olona hatrany amy fiainam-panambadiana maty le fiainam-pitiavana maty le fiainana rabola vokatry le inona vokatry le firaisatsaina amy zavatra ratsy le izy nge pasteur mampivarahotsana mihitsy raha le mieritreritra ny zavatra anazo izy mivady adiny telo ange ny elanelana nandevenana an'izy mivady zava-doza ka io zany ry havana tsy azo atao mihitsy no miray tetika amy zavatra ratsy miray hevitra amy zavatra ratsy fa zava-doza zany ary miteraka fampitehany zany eo amy lafim-piainana ao anatin'ny tokantrano ao ka samy mandray lesona ao anatin'zany taridalana zany manome toromarika andray moa atao ny teknisiana nefa de mbola tena ao anatin'ny fanazava-kevitra koavana be mihitsika amy rahalahy misy versi anakiray fotsiny ngamba resahako pasteur ao amin'ny Matthieu toko 10:5 sady anatra ho atsika moa zany nytorylalana omen'andriamanitra atsika zao afaka teny amina antsosy hoe indro zao maniraka anareo tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambody koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala raha tianao zany nitsotratra ny fiverenan-dalana mandrak'izay sy tsy ho tratra ny fanahy fahafatesana ka hompitehany zany enao mba mitaranakao ka ho ratsy fahafatesana ihany ko de zao ataovy mazava ny fiara-miasa amin'andriamanitra rehefa mifanaiky aloha hoe ho amidy le tany atsy ty dada anaovantsika asan'andriamanitra de ataovy mazava tsara hoe ohatrany ahoana amin'io vola io ny alefatsika any de aza sina laingana kely ary zay aloha zany le izy de esory ny fitiavam-boninahitra aza miandry an'zany aza miandry olona iteteaky zany aza miandry dokadoky zany fa rehefa manao zavatra de ataovy ho an'andriamanitra afa ianao mijoro avombelona hoe nataonay iny a araky le ten'andriamanitra nampitainy ray aman-dreny ara-panahy de mba niara-ny asa tamin'andriamanitra de ho voninahitra andriamanitra rery ihany ny antony reny fa le izy zany ry paster raha misy fitiavatiavam-boninahitra kely a misy fitiavatena kely miaraka amy laingalainga de zay no napotika an'izy mivady de ozy ny baiboly eto hoe endre tahaka mena rano velako any iny fa ty le mora tahaka ny voromailala ty no resako lesona kely hoe le mora moa zany de miteny izy hoe aoka ho tsotra aoka ho tsotra tahaka ny voromailala raha mba tsotra mantsy zao izy mivady reto pasteur ary zay fatsoran'zay nohatra nefa tsy de hita taratra amina pino am'izao vanim-potoana ankehitriny zao a ohatry ny pino fetsifetsy kely mpanompon'andriamanitra mba ohatrany karakarapilo ohatrany manao zay inonanany zany ohatrany manao zay hitadiavana tombontsoa zany fa aleo ry havana tsotra aleo zany tsotra aleo tsotra de azavaina manao hoe nivarotra tany zay tompoko nivarotra trano zay a fa ny zanakay moa mbola hianatra any andafy iana fa ty moa zany mba entinay miara-miasa amy tompo tsy lainga mihitsy zany ry paster ary za zany mahita tsy eloko zany ary na ipetera raha ve de ametsiny anazy hoe fa maninona tsy izy rehetra netanareo aty andriamanitra zany tsy mba manerinery olona amy zavatra tsy ao ampony ohatry zany ry paster fa azavaina tsara le izy zao le zavatra tiana eo atao ty le zavatra anina de mba misy tombontsoa an'ny ankonana fianakaviana ianao koa mba manompo amin'ny fifaliana tsisy olona ikritika anao ange am'zany hoe ary ny andriana ny azo safira tsy le izy ray manontolo no meny fahapahapahany tsisy iresaka anao an'zany ange fa kio ara mba io mba vokatry ny fonareo mivady
de zay na nyresahana tany tsy olana mihitsy enge zany de samy makalesontsika raha zoina de mila mahitsy marina amy zavatra rehetra sady tsotra pasteur mahitsy marina tena tsotra tsisy fanameloana zay azon'ny olona atao anao rehefa mahitsy marina sy tsotra eo anatyany tompo ianao no azo ao pasteur tsotra be mihitsy de na Jehova Andriamanitra mihitsy avy anaiky hoe de tsy nahita lehilahy marina sy mahitsy ohatran'ireny aho tsotra na de nitahin'Andriamanitra navita samy fiara nohony am'le fahatsorana azonao ny be de be reo mpanompon'Andriamanitra tsotra sy marina sy mahitsy pasteur odondretena fa fotoana moa ty tapotra ozy de otoizatsika ihany zay pasteur mbola otoizatsika zay fa miditra lalindalinatsika mety ozy nareo aiza moa zany le ohatran'le fampitehana foana no ohatran'ny resanareo ka miresaka moa an'le antony fito ange le antony fito mahatonga fiverenan-dalana de tsy maintsy zarentsika dolo zany zay point rehetrarehetra mety ampiverin-dalana any lona sy apotika azy de hojerentsika amin'ny fotoana manaraka andray hoe ohatry ny ahoanavy arak'izany efa toromarika zany hoe raha mba nandeha mahitsy mantsy izy raha mba nandeha amin'ny fahamarinana izy mivady raha mba tsotra teo anatrehan'ny apôstôly tsy nandainga teo anatrehan'ny fanamasina de mba tsy maty izy mivady de mba nohanina ihany le ambony nohanina ihany le ambony de mba tsy nodimany zao tsy hay iza nihinana an'le ambom-bolona atao pastera tahinitopy de anao ivavaka tsika zay ngamba pastera ivavaka ny tena koa raha eo makasitraka fenanao tao anatin'ny fifampizarana indray zany niafatra tamin'ity fotoany ty ta io re niafatra reny mba tena ho tonga sakafo-panahy avelona ny fanahin'ny olona zay mpiaino anisanizany andreniteny de andatsaka poan'zany afatra zany ka ijery ny fiainany manokana ka anitsy ny lalany mba hifanaraka amin'ny teninao hotahinane ny afatra amin'ny anarany sosy hotaina koa zay moralazy napita ny afatra tena anisan'ny hopakatoa ny afatra ihany koa tahina daolo ny tsirary avy na avaiza na avaiza na iza amin'ny anaran' jesosy amen zay ary ny fotoanatsika alohandroany pasteur fa de mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampitsondray raha sitrapon'Andriamanitra veloha atao Andriamanitra to vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony olo nandeha fandehana izy mba